Mbola anatin'ny lafiny ara-pinoana ihany moa no anoizintsika ny vaovao ary andresantsika ny vahiny ihany koa amin'izao takariva izao dia zareo avy eo anivon'ny sondaparitany arivo avaradrano ny filompanampy ao amin'ny sondaparitany arivo avaradrano Ramatoa Andrianarsoa Eleonora moa ny vahintsika amin'izao alina izao dia faly mirabanao tompoko. Mirabatiana soa dia mirabany mpijery rehetra mpanaraka ny matv ihany koa. Ary tonga dia ampahafantarintsika avy hatrany hoe inona moa ny vaovao izay misy eo anivon'ny sondaparitany arivo avaradrano amin'izao fotoana izao. Ny sondaparitany arivo avaradrano dia iray amin'ireo sondaparitany ao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Mankalaza ny 15 taona amin'ity taona 13 sy 14 ity. Anahoana ny fankalazana an'izay hoe 15 taona ny sondaparitany arivo avaradrano izay isitsika ahoana ny fomba anamariana an'izay. Ho tanterahana amin'ny zoma 10 zao sy ny sabotsy 12 zao ny ivon'ny fankalazana ary dia isy ny fandaharam-potoana izay homanina ho fankalazana an'Andriamanitra sy fisaorana an'Andriamanitra noho izany 15 taona izany. Anahoana ny fandaharam-potoana amin'ny hoe zoma dia anahoana kosa izay ny sabotsy. Mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsaony aratonareo izay ny teny faneva entina amin'ity fankalazana 15 taona ity. Ny zoma 10 dia fotoana fanokafana nyzany fotoam-pankalazana izany amin'ilay lalany fampivavahana izay ho tanterahana anomboka amin'ny 4 ora sasany tolakandro ny fotoana izay arahana asa sy fampaherezana ary toy ihany koa amin'ny atsapanahy iarahana amin'ny korala sy ny tanora kristianina ato anaty sondaparitany ary itoy tsy rava ny fotoana raha tsy efa amin'ny maraina ka itoy izany amin'ny takariva mahafinaritra izay ho tanterahandreo atoko-pihira sy tanora kristianina ireo. Dia itoy izany ny asabotsy moa izany tena ivon'ny fankalazana dia anomboka amin'ny fampivavahana izay manomboka amin'ny 7 ora sasany arahana amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Ny mitondra ny fotoana manontolo moa izany dia sondaparitany arivo avaradrano fa isy ihany koa ny mampiavaka ny fotoana fankalazana dia ho fankasitrahana sy ho fiarabana andreo tompon'andraikitra sy ny mpiasa izay niasa tao anatin'ny sondaparitany tao anatin'izay 15 taona izay dia ireo izay président synodaly izay niasa nandritra izay 15 taona sy izay ireo mpitandrina feny 15 taona ary ireo braony sondaparitany sy ireo tompon'andraikitra rehetra dia izay nanao ihany koa ny raha faneva sy logo dia arabaina manokana ary tolorana sertifika amin'ny fotoana io. Aiza moa ny toerana natanterahana izay ivon'ny fankalazana izay? Ao amin'ny FJKM Belanitra no anatanterahana ny fotoana ny zoma sy ny sabotsy ho avy izao. Belanitra izay dia avaradrano izay moa izany satria anatin'ny sondaparitany arivo avaradrano dia raha eo akatikely lavy no miala amin'ny taxi be izany dia mivily miakavia izany hoe eo amin'ny 4 kilomètres miala eo amin'ny lalana goudron izany dia tonga any misy lalana anankiray koa avy any Andronony be tonga any dia samy mahazo an'izay FJKM Belanitra izay ihany koa. Loha hevitra teo araka ny nambaran'ny Madame Andrianarsoa Eleonora hoe mandrosoa amin'ny lalina eto ny aratonareo inona ny tiana hoizana ao anatin'izay loha hevitra izay ao anatin'izay fankalazana 15 taona ny SPIA izay. Ya, sotra tiana soa mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsaony aratonareo izany hoe mitaona ihany koa izany ny kristianina rehetra mba hiroso amin'ny fitoriana ny filazantsara tsy anona fotsiny ny amin'ny mpiaino sy ny amin'ny hoe tonga ao amin'ny fiangonana izany dia mirava fa tena ho mpandray anjara mihitsy amin'ny fitoriana ny filazantsara ary dia io moa hoe alatsaony aratonareo dia mba azo vokatra be izany amin'izay asa fitoriana ny filazantsara izay. Inona kosa ara ny afatra maranantsika ny resadresaka ary ao anatin'izay ihany koa hoe anahoana ny toyany satria ivony ity zoma sabotsy ity dia mbola izy izany ny famaranana efa ampahafantarina tsara hoe anahoana ny toyany izay famaranana izay fankalazana izay. Ya, ny famaranana fankalazana dia ho tanterahana fivoriam-be faharoa amin'ny volana novambra izy io izay efa any anatin'ny tety-andro sondaparitany any ary fa 14 ny volana novambra izay ho tanterahana ny FJKM Tsapandrano. Ny afatra izay apetraka eto am-pamaranana dia ny fanentanana antsika kristiana rehetra eto anatin'ny sondaparitany
mba ho tonga marobe amin'ny fotoana dehibe io satria fotoana manokana izy io ary malatantara ihany koa eo anivony ny synodam-paritany iantsonantsika rehetra nitsakanavaka indrindra fa ny sampana dia samy tonga anao ny fanaminy avy amin'ny fotoana io izay mampiavaka azy ary dia asaina ihany koa ny tompona ndraikitra sy ny tompona anjara rehetra indrindra moa fa mpitandrina mivady ny katekista mivady izay mitondra ny fitandremana dia asaina manokana mba samy tonga ifanotrina ifampitrotro ambavaka an'izany fotoana dehibe izany isy ny fanamariana dia ny fivarotana an'ity sorta fanamariana fa 5 taona dia oka samy miomana ny amin'izany isika rehetra ary isy ihany koa ny sakafo izay arana tahaka ny efa mahazatra ho faranana amin'ny fiaraha-amin'ny sakafo izay andraisana anjara ny tsirairay avy moa izany dia 500 ariary ny fandraisana anjara dia azadino ny mitondra fitaovam-pihinanana tahaka mahazatra antsika ny baiboly sy ny firana ho fiderahantsika an'Andriamanitra. Dia misaotra indrindra anao ary madame Randrianarsoa Eleonora dia mirary soa anareo eo anivon'ny sondamparitany ary avaratrano. Makasitraka tiana soa misaotra tompoko. Dia ho toy izay antsika ny